Malagasy FM manolotra ho anao mandrisy ity herinandro ity. Mpiandro fasa fizarana faharoa sady farany. Tantara no soratany Aloka Tefson. Ireto avy no amelo ny tantara: Nalitao, ny Aina Rasafy, Mamitiana Jeremy, miaraka amin'ny Mevatsiaro ary ny Aina Fity. Nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika Fanamby. Andro faharoa. Saika nidiranandro indray tsika roa lara tsy niaro atsika raha Benarivo. Eno alisiko so ihany mbola ny ampanarahandi mitady mpamaky fasana azy zao ny lehilahy mahery. Tsy hita tsony izay lasy efa lafo angamba izay ny tolapaty fa ny tena mba mahagaga tsy dia hoe ataondry zalahy inona moa zany ny tolapaty Atakaly vola be izy fa atao inona indray eny fantatro hoe amidy fa rehefa azo n'izay olona mividy azy dia ataony inona. Eo indrindritsika zao tena mbola baraingo zao ny rehetra izany eteto. Baraingo tsy misy afaka mamaly tokoa moa zany fa misy resaka henoko izay ity mahakasika an'ilay fahasanambenantsika io. Inona ity zany? Efa ho tonga letsika ity fa aleo rehefa tonga any amin'ilay toerana fipetrapetrahana dia tantaraiko an'la tsara. Maninona raha tonga dia tantaraina fa tsy manao an'izany mampitaitaina fotsiny zany nareo ty. Tsy maintsy tantaraiko an'la tsy fa kalma. Izay nge dia tonga tsika. Ary aleo aloha manamboatra afo amiko tay dia sady maniry tsika amin'ny resaka. Mbola nidimbina le mafampanafa ve nareo sa ahoana? Ohatray dia mbola nitondry tsika. Hitany laty anaty tavoahangy ty. Ka mbola misy ambonina finiko ny ato endraso. Azo jereko ty le izy ohatra mbola betsaka. Afaka azo ataoko teria aloha lesy dia rehefa avy eo miresaka. Okere. Mba inona ary zany tian'izao lazaina amiko mahakasika amin'ny fahasanambenana izany? Fa inona amin'izay le zavatra tia mifanoresana amiko Hitandranary tamin'izaho le tao ambarany saninona nakanty toko ty dia nisy resaka hafahafa ohatr'izao zany henoko tao resaka hafahafa hoany tonga dia tena ino lesy fa inona ty aza tapahana aloha ny teniko miana lahy efa tratrako dozidozy tao raha tany sy raha lava vao nahita izy dia ohatr'izao ny resaka raha jao le ty tao hoe lasa mpiandry fasana hono nareo osy raha lava zany mantsy fa izy nilazany izany taminareo izay no maliko andrala heninaiko mandeha ngely ty nyresaka nareo sy ranary eo ny lasa mpiandry fasana ny samita miambina amin'ny fasan'ny lebany atao tanàna ohatrany zany raha lava mazava aloha io rary ny ngiara-Benarivo raha ho ambenana ny fasana fa fasana feno volamena ngeny azy hoy raha tany zany dia ahoana fa tsy resaka fotsiny zany le hoe mitondra volamena maro kiala vavy tokana iny hoy raha lava tsy tsaona resaka fotsiny fa tena mariny masoko roa mihitsy ny nanatrika ny nandevenana an'izany amin'ny vavy fa tena misy firavaka sy rojo volamena nampanarahana azy any am-pasana any izay zany nataony raha tany dia ahoana zany raha tsao ndao rangaha kehitrehany zany ny firavaka volamena fotsiny ny alaina fa ny taolany kosa tsy kitihana ozy indray raha lava tamiko aza mitapitapo a tsy higatra izay no teneniko an'tralahy alina mihitsy kosa aloha ny an'lahy fa tsy tia anakarena ve zandry kely ty ozy indray raha lava dia ananao afa tsy hamadika amin'ny patroako fa nga zany ho hitany alaina manginao am-pasana le volamena misy mahita aletsy zany ozy indray le ry tamiko tsy miditra amin'izany aho fa aza mitapitapy dia lasa moa ataorianan'izay fa tsy haiko hoe tena marina ve ny resaka zala tamiko tena misy volamena maro tokoa ve fahasanambenantsika olo ty tsy haiko lesy fa mbola tsy niditra tao aloha fa tetiky niakan'le volamena zany izy mitsamy aloha raha nylesany tamiko aloha dia tsy no namany anao an'le ketrika koa mantsy sarotra be ny zany zao sarotra be zany fa hoana raha valy
raha marintsika ny fisian'izany ao am-pasana raha tena misy tokoa. Dia fomba hoana ka pasana midy any ely ty io e. Poirina letsy dia avy eo averina hidiana. Dia mitetiky ny akan'ilay volamena koa izany nareo. Inona moa misakana antsika tsy akan'ilay volamena izay mipetra-potsiny ao e? Mipetra-potsiny ao am-pasana ao. Tsy kitihana fotsiny ny razana. Dia gadra vely ty alary-jao tsy andeha ferahan'ny pata be ny raha fatany izany. Tena marina izany. Fa gamoly ty atao fatany maka kely fotsiny. Abio fa tonga dia deba be angatsika raha mahavita an'izany e. Sa nareo tsy mba maika hiala anatin'ity tsy fananan'ity mihitsy e. Iza moa lesiny tsy dia anankarena fa le izy arena nalaina vao pasana mihitsy mila leo tsy fa tsy fahotana no maka volamena any am-pasana. Satria ho simba soloa fotsiny ao ange reo. Tsy azo maty atao nininina tsony ireny. Arena dala topo. Dia ahoana e? Raha manajery anao sa ahoana? Valazanareo azy koa aloha dia efa raharaha be. Mbola eritreretina tsara lesy izany so mijabaka mantsy vao loza. Tsy hikidika ny razana mihitsy angentsika e. Le firavaka volamena fotsiny ny alaina dia mivoaka. Ohatrany tsy teo. Everiny lafa moramora moa izany, moramora. Ty fa sarotra indray ve izany amin'ny valy e? Sarotra tena sarotra izany rajao. Ahoana raha fatany fa tsika nangalatra ny firavaka volamena izay napetrany ao am-pasana. Tsy ho fatany mihitsy ho azany fa azaka hanosy ohatrany io nareo. Mbola ho eritreretina ny amin'iny ranga. Marina. Eritrereto tsara aloha dia rehefa vonona nareo dia mitady fika nataterana izany mila fikafika mantsy ny fidirana amin'io fasana io. Eno fa mbola toromelo izany lahandro any sa tsy aloha mba mifamadika indray tsika androany. Mba tory alahy dia avy eo fo azoko rehefa misasaka ny alina. Okery. Na tsy nahapoiziko bandy mora mivadika ohatr'izao ty tsao ty. Ataram-bola ve sa inona manosika azy maka fasana? Enona dia hoe tsy hangalaka tao lapaty aza. Tena ohatrany tsy andro ny fotoana tapa-kevitra ny ranary mbola tsy fantatra aza hoe enona tsiny fa napahakevitra. Dia inona moa izany misaka raha tonga dia alaiko any ilay volamena ao am-pasana. Vitako samy rery tsy misy mpanampy any io na tsy hanampy azy le re. Raha mbola tsy tapa-kevitra aloha ianao ranary dia miala tsiny aminao fa apokako samy rery eo. Baibay volamena ho ilay mpihira ray izay. Dia roviana nefa ny andro metimety akana azy ka. Ny androany sa andrasana rapitso. Aleo ranga rapitso fa ahy moa mbola tsy ampy fitaovana. Dia aoriana izany rehetra izany vao azoko ilay arena dia mitsoaka any andrenivohitra any manao fiainana amin'ilay be. Fa mety aloha izany tonga dia miala izany e. So dia ranary sy rabavy indray no Zao lasa eritreritra lavitra. Oaile tia toa le sipa kely indray ty. Fa iza marina moa ianao? Fa leo asato za zao ka toa feritraina be mahita. Tsy hoe izany ka. Toa satroka aza hito za tendrika mahafatifaty sy mateo ty izao. Ireo mba ho tsapaiko ny takolaka ao. Andraikako eo fa toa mamanala be ohatry ny gilasy. Ka ririna ny ny andro izao e. Dia rariny raha mamanala ny vatako. Fa iza marina ianao ry sipa kely maninona no nitsoaka ianao tamin'ny farany? Tsy hitako tampoka teo ianao. Tsy nitsoaka anao izany ka. Mbola tsy te hitondranao ao an-trano fotsiny aty izay. Fa ahoana indray ary nefa ianao nilaza tamiko fa hoe hoentinao any aminareo Diso kely izany fa azafady e. Aleo fa rapitso ianao fa tena hoentiko manaraka. Sa tsy mazoto tsony zao? Mazoto ana dia androany dia ny androany any aza ange. Ka tsy androany kosa aloha e. Aleo mba rapitso. Andeha fa rapitso izany tsika miona indray e. Mazoto mamitro. Fa andeha sahady ve? Ohaile tia. Toa efa tsy hitako tsony fa nakaiza. Tena sipa hafahafa iny ka. Ary mba iza ary moa ny anaran'io fa adiniko foana ny manontany azy.
Ary aloha misorotoka fa mbola misy adiny ray sasany voanjaran'ny akamako no miambina. Tena mba matsiro be kosa izy izany a. Miampy an'ity henan'akoho avy nendasiny ity. Mety androany sisa ny aretan'ny lahatsika raha fa rapitsy kosa vao azo ilay arenana fiainana dia iny ihany mikopa kely hatrany amin'ny vilona any. Tsy misy ataoko mahafantatra an'izany ny izaniza. Mbola matory be foana ary le pantiny fa masoandro ary efa mibalika be koa. Aleo rangafo azana fa mbola misy gramana amin'trano avy eo. Zao. Ahoana? Tonga indray le aty. Fa efa andesady nga? Efa mifitony ety izao e. Mbola manana gramany amin'ny dely tsika. Hitiko moa. Aleo fa ifo e. Fa tena marary be lesy izany andohako izany a. Fa ahoana ka? Diso nalany toka be loatra angamba dia mitaky any andohako any. Tena sotro bobaka marina aloha na rehefa tia kely ity ve sisa ny tavilako. Aleo aprimy maty indray ity dia tratrasintsika rariva. Ajanony ary. Fa mbola hitondra fanampiny fotsiny aho fa tsy ampy raha iny fotsiny ko. Za lesy tena angamba tsy ahinana intsony fa mitady arariny toka angamba. Fa ahoana ravaly? Ka ohatra mangorangorana hafahafa izany ny vatako ray manontolo nge. Tsy ampy alikola ny antony mahatonga an'izany. Tokony mbola mila manampy nareo dia tonga dia sitrany izany. Aza mampimeo ah. Efa hitako. Ary mivata ao amin'izay fa andeha tsika. Toy izany eny an-dalana ny resaka. Efa ty ahe. Ranarya. Ahoana ty? Mbola tsy tapa-kevitra any anatanteraka an'ilay zavatra nambarako iny ve nareo sa ahoana? Inona moa ity izany fa adiniko. Tena mora manadino nareo izany. Aka an'ilay firavaka volamena ao am-pasana letsy a. Tonga dia tafa be ange ho atsika raha mahavita ny mission io. Iko ny lesy dia raha tratra amin'izany. Tsy maintsy ho fantany fa tsika selany naka an'ilay firavaka volamena raha vao tsy hitany eo. Efa misy contrat nataoko sonia any aminy any. Ahoana moa ny antratrarany atsika? Tsy hisavany ao anaty fasana mihitsy any izy raha tsy hoe misy maty indray anga. Tsika tsy hikitikika ny razana mihitsy fa ilay volamena fotsiny ny alaina dia miala avy eo. Mbola tsy tena resy lahatra amin'izany loatra ary valy a. Aleo miaina amin'ilay karama miandry fasana aloha dia atao ampy fa raha nenda-karazana kosa mitelina tsy lasa. Fa nenda-karazana ahoana moringy aty a? Hitako izany ka nendaka ny fananan-drazanako. Nefa dia tsisy dika ny karama fanarahana tamin'ny Rabenarivo raha mahazo an'ilay volamena ange ho ahy. Eny e, azoko izany fa mbola tsy te hitika izao ahako aloha. Izay izany ko. Afaka didy amin'ny fandrosoana kitaitsan'ny rehatra e. Aleo fa ataoko samy rery ilay mission any. Natolotry ny malagasy FM ho anao teo. Mpiandro fasa, fizarana faharoa sady farany. Tantara no soratany. Aloka Tefson. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Nalitao, ny aina Rasafy, Mamitiana Jeremy. Niaraka tamin'ny Mevatsiaro ary ny aina Fity. Nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika. Fanamby. Mbola hitohy.